Ravana malala ho amintsika rehetra anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Alahady izay natokana tokoa hitondrana am-bavaka ny ankany fialofana tangaina anio ry havana. Lahady izay anampitsika azy ireo, ampaherezantsika azy ary hanohanantsika azy am-bavaka sy arak'izay fanohanana tanterahantsika. Ny tenin'Andriamanitra izay fampaherezantsika dia eo amin'ny Jaona 4:7, manomboka amin'ny 9:7 ka hatramin'ny 4:20. Anisan'ny asa soratry Jaona izay milaza indrindra ny amin'ny finoana. Fa ilay finoana eto tsy hoe mahasambatra fotsiny, tsy hoe sambatra izay mino, tena manivana ary maneho fa tsy izay rehetra mino, tsy izay rehetra mino fa sambatra, fa halalinina bebe kokoa eto amin'ity tenin'Andriamanitra ity hoe izay mino ka tia. Ary ny atao hoe tia dia maharitra. Misy olona mino vetivety, mino satria nisy fahagagana teo amin'ny fiainany, nisy fahafahampanadinana, nisy famonjena tampotampoka, fa izay lazainy eto dia ny faharetana. Faharetana ary izay ny dikany teny hoe tia. Ka ampiasaina ilay voambolana eto hoe raha tia ianareo dia tandrina ny didiko. Ampiasaina ilay voambolana hoe agape. Fa ny mahazatra antsika dia ilay hoe fileo. Fileo tahaka ny hoe fitiavana voninkazo na fitiavana olona, ka matoa tiana dia tia tsara manintona. Fa ilay fitiavan'Andriamanitra kosa dia ilay fitiavana tsy misy fepetra. Ary izany no takiany Jesosy amin'ny alalan'ity filazantsara. Araka ny Jaona ity ho antsika mpamaky ny filazantsara. Ho tian'Andriamanitra amin'ny fotsika rehetra. Ary ny atao hoe tian'Andriamanitra dia mitandrina ny teniny. Ary ny olona tahaka izany ny atao hoe olona manana fialofana, tsy kamboty, manana manana mpiantoka. Ary ambaran'i Jesosy fa rehefa ho faty izy ka hitsangana indray dia izay mino azy ihany no isehoana. Ary misy fanontaniana lehibe koa eto hoe nahoana tsy izao tontolo izao no isehoanao? Raha izao tontolo izao mantsy ny isehoana araka mba hevitra izay mpanontany eto dia vita ho azy ny fitoriana ny filazantsara. Satria mihevitra ilay mpanontany, rehefa mahita an'i Jesosy ny olona dia mino dia mibebaka. Tsia, tena mifamadika amin'izany mihitsy. Tsy miteraka finoana ny fahitana. Ary fantatsika tsara ny fisehoan'i Jesosy tamin'ny mpianatra. Dia ilay mpianatra anankiray atao hoe Tomasy. Ery Tomasy, satria ianao nahita dia mino, fa sambatra kosa izay tsy nahita nefa mino. Ary izany no hisarena ny saintsika ry havana hoe raha miresaka hoe kamboty isika, anankiroa moa ny voambolana ao anatin'ity soratra masina ity ny amin'izany hoe kamboty izany, dia eto sy any amin'ny epistily ny soratan'i Jakoba hoe ny kamboty dia tsy eo intsony ny ray aman-dreny, tsisy tsisy mpitiavana, tsy misy hafanana, tsy misy akany, tsy misy mitaiza, tsy misy manitsy, fa ny tena kamboty resahana eto amin'ity soratra masina ity. Ireo izay tsy mino na ireo nino ihany hanemotra mangatsiaka rehefa tonga amin'ny fitsapana. Ary izany no afatra lehibe eto amin'ity tenin'Andriamanitra ity. Tsy hamelanareo kamboty aho akaty aminareo aho vetivety foana dia tsy hahita intsony izao tontolo izao, fa ianareo no hahita satria velona aho eo velona koa ianareo. Fahavelomana ao anatin'izany finoana izany, anatin'izany fitiavana an'Andriamanitra izany. Fahavelomana maharitra ary fahavelomana mandrakizay. Antsoin'i Jaona apôstôly hoe fiainana be dia be, fiainana mandrakizay. Ravana malala ao amin'ny tompo eo amin'ny 9:20 mba hindramika ianao, hiangavika ianao hamaky izany amin'ny Jaona 4:9-20. Fa kitsika rehetra manao hoe izay manana ny didiko ka mitandrina izany dia izy no tia, ary izay tia no tiany raika, ary izao tia azy ka iseho aminy. Ny fitandremana ny didin'Andriamanitra ambaran'i Jaona apôstôly any amin'ny epistily 3 no soratany moa izany hoe misy olona zanak'Andriamanitra, tian'Andriamanitra amin'ny asa sy amin'ny marina. Fa misy koa ny zanak'Andriamanitra ety ivelany fa ny anaty
tsy tian'Andriamanitra, manompo an'Andriamanitra, mamonjy ny fanompoam-pivavahana, ety ivelany dia toa zanak'Andriamanitra, feno fiatsaram-belantsika, feno fitaka, feno tsy fahamarinana. Fa ianao kosa raha mamaky ity tenin'Andriamanitra ity dia antsoin'Andriamanitra hitandrina ny didiny. Ary jaona dia milaza hoe tsy mavesatra ny didiny. Iny ary izany didy izany, didim-pitiavana izany ry havana, ny fankatiavantsika ary ny tiavantsika an'Andriamanitra. Saroantsika ilay tovolahy mpanankarena nanatona an'i Jesosy, ina nataoko madivaky ny fiainana mandrakizay, efa nataoko ry, efa nataoko zatsy, mandehana midio ny fanananao ka omeny malahelo. Izany atao hoe fitiavana. Ary izany koa ny asan'ny fiangonana raha miatrika ny asa sosialy tahaka izao. Manahoana ny fitiavantsika manampy, manahoana ny fitiavantsika mandray, manahoana ny fanekentsika ny hafa, manahoana ny firetam-pontsika amin'ny asan'Andriamanitra. Maro ny asa. Fa mba nitondra fiangonana tahaka izao ihany moa, fiangonana mpanampy. Fa fijerin'ny olona nytony fiangonana nytony izany hoe manam-bola be. Tena anisan'ny hoe fiangonana be adidy ny fiangonana mpanampy. Ary sahirana ny mpitandrina, efa teo amin'ny toeram-pitandrina fa misy biana 3 hetsy anankidimy eny mitotona rehefa zavotsy hoe tia midio aminareo rapitso. Sahirana ny pastera. Enay ary eto efa tsy vitanay. Fa tena voaopa ny ray aman-dreny hoe ianao tsy tena mpitandrina mahatondra fiangonana satria nahoana no averinao ilay inona ilay be. Sahirana ny mpitandrina. Fantatro ny toerana misy ny pasterana avy ny arivo. Be adidy ny Antsiombe, ny ary, ny ary, ny ary. Fandeha isika mba hitodika amin'ireto madiniky ny tompo, ny ankany fialofana, hitandrina ny didin'ny tompo. Isika hoe mifankatiava ianareo. Asa efa tantaraiko teto moa, aloha tantaraina ihany amin'izay mifansika tsara hoe nisy rangahy anankiray tonga ny fotoana fisotron-dronono, niangavy tamin'ny vadiny aloha ilay fiarantsika io mba atao taksi. Ka nikarakaraina dia natao taksi, navadika ao taksi ilay fiara. Dia nandeha dia niodina eran'iny Antaninarenina iny, dia nidina ny Soraka, dia nankany ny 67 hectares. Tonga ihany ny hariva fa tsisy nanakana. Tsisy nanakana. Niantso ny ramatoa, mba andefa sakafo, mba hitondray sakafo fa nahoana. Ny carburant koa ato efa ritra ny lasantsy. Dia tonga ramatoa nitondra sakafo. Lany ny hanina dia nanolotra. Inona ka ity? Ka ity ilay lanterna ko adinina tao amin'ny garazy eny e. Ilay soratra hoe taksi. Izany mahatonga ny olona tsy hanakana anao. Dia izany koa mahatonga ny olona hijery antsika hoe manahoana moa tsika. Dia ahoana hoy izao, izany no ahafantaran'ny olona rehetra fa mpianatra nareo raha mifankatia. Fankatia, izany no hafatra ngezabetra. Raha tia ahy ianareo dia ho tia ny namanao tahaka ny tenanao, ho tia ny fahavalonao, ary ho tia ny raiko koa. Ary izany ry havana ny fahasambarana. Izay ilay nolazaina hoe ny finoana mahasambatra, sambatra ny mino a. Indrindra fa antsika tsy nahita an'izany hoe fitsanganana ny tompo tamaty izany. Mino ny tenin'Andriamanitra nampilazaina. Nentin'ny misionera teto dia ampitaina amintsika, ampitain'ny mpitory, ny fandimby. Fa ny tena sambatra dia izay tian'Andriamanitra amin'ny fitiavana tsy mety levona. Tian'Andriamanitra amin'ny fony rehetra, amin'ny sainy rehetra. Ary ny atao hoe fitiavana an'Andriamanitra tsy dia zavatra hoe manjavozavo. Fa ny fitiavana an'Andriamanitra dia ny fitiavana ny tenin'Andriamanitra. Tiavy ty tenin'Andriamanitra ty. Mamy anie ty tenin'Andriamanitra ty e. Fa ny ilon'ny tongontsika sy fanazavana ny lalantsika. Aina ho an'izay mahazo azy, fahasalamana ho an'ny nofony rehetra. Tenin'Andriamanitra. Izany mazava-dehibe ny fitezana ao amin'ny ankany. Toanantsika etsika AM-BAVAKA mba ho voataiza tokoa amin'ny soratra masina. Ka rehefa lehibe izy tsy hiala amin'izany. Isika koa nefa manao zava-dehibe an'izany tenin'Andriamanitra izany. Manao zava-dehibe an'izany firaiketam-po amin'ny tenin'Andriamanitra izany. Tenin'Andriamanitra, ny didin'Andriamanitra, ny didim-pitiavana izay izorantsika, ankamamintsika, lalaintsika isan'andro isan'andro. Ny afatra farany, eo amin'ny 420, fampitandremana. Vakitsika amin'ny anaran'ny tompo manao hoe Jaona 4:20, izay tsy tia dia tsy mitandrina ny teniko, ary ny teny izay renareo dia tsy fa ny ray izay naniraka. Tsy mitandrina ny tenin'Andriamanitra. Manahoana tsika kristianina ny fitandremana ny tenin'Andriamanitra. Ny tena mampiaiky volana aty fanitsakitsahan'ny olona ny andro alahady ry havana. Tena tsy misy dikany amin'ny olona tsoa izany andro alahady izany, na kristianina aza. Na kristianina aza. Tena hoe alahady izany mitovy amin'ny andavanandro ihany. Fa misy lafiny tsara ilay hoe
oka tsy resaka an'izay fa izay no zava-dehibe tia nampitaina amintsika ny fitandremana ny tenin'Andriamanitra. Fampitandremana koa izay tsy mino ary izany moa ny fomba fanoratra Jaona. Jaona dia manokatra tontolo anankiroa, tontolon'ny mino sy tontolony tsy mino, tontolon'ny maizina sy tontolon'ny mazava. Aleon'ny olona nefa ny maizina toy izay ny mazava satria ratsy ny asany. Ka izay no afatra ambara matetika hoe ny devoly koa anie manompo an'Andriamanitra, ny devoly anie mino ny fisian'Andriamanitra, ny devoly anie manaiky ny herin'Andriamanitra, mangopotra eo anatrehan'ny herin'Andriamanitra. Fa tsy manam-pitiavana, izany mampiavaka antsika amin'ny devoly. Izany mampiavaka antsika amin'ireo mpanao ny asan'ny maizina rehetra ao firenentsika njakany izany. Izany no ijoroantsika zanak'Andriamanitra. Ary izao no milaza an'izany. Ary izao ny isehoan'ny zanak'Andriamanitra dia ny handrava ny asan'ny devoly. Izany no asanao, mandrava, manongotra, manjera ny asan'ny maizina eto amin'ity firenentsika ity. Ka ny fitiavana ao anatinao no hery izay tia no nateraka Andriamanitra, ary izay nateraka an'Andriamanitra no maharesy izao tontolo izao. Ary izay nandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra. Jaona toko voalohany plaza indrindra izany. Hery hoentsika miatrika mandresy izao tontolo izao. Ity izao tontolo izao anjakan'ny fitiavan-tena ity, ity izao tontolo izao anjakan'ny fiatsaram-belatsia ity, ity izao tontolo izao feno fifankalana ity no aniran'Andriamanitra antsika, aniran'Andriamanitra anareo izay tezaina ao anatin'izany ankany izany. Ary indrindra isika ao anatin'ny fiangonana ho epistily velona mandehandeha ho hitan'ny olona fa tsy mankasitraka ny aizina isika, tsy mankasitraka ary tsy miray amin'ny asan'ny maizina isika. Inona hono maizina? Maizina dia ny fankalana, ny maizina dia ny fanoherana an'Andriamanitra, ny maizina dia ny fisaraham-bazana, ny maizina dia ny tsy finoana. Ary io adin'ny olona mandrakariva. Ny atao hoe fahotana dia ny fankalana-badin'olona, ny lainga, ny fitaka. Ny atao hoe fahotana dia ny fanitsakitsahana ny didifolo. Fa ny tena fahotana koa dia ny tsy finoana. Ary ambaran'i Jaona ny amin'ny apokalipsy fa ny osa sy ny tsy mino ary ny vetaveta dia mitovy ireo samy tsy andova ny fanjakan'Andriamanitra. Tsy mino. Efa nomena ny tenin'Andriamanitra kanefa miemotra. Efa nomena ny tenin'Andriamanitra nefa matahotra. Aza mba ho isan'izay tsy mino hoy ny tenin'Andriamanitra. Havana malala ao amin'ny tompo. Alahady izay fandrombonantsika amin'izany asan'ny fiangonana izany ary tsy ny akany fialofana ihany fa ny asan'ity fiangonana ity izay fantatro fa maro tokoa. Raha manam-pitiavana isika dia tsy mavesatra izany fa tanterahantsika. Tsy adinoko ary toriko n'aiza n'aiza moa rehefa mandeha hoe izany ATSIMON'IMAHAMASINA izany rehefa manentana. Io moa ny ampanentana tamin'izany ilay joro teto lava. Izy ilay manentana hoe aza mamorona ny izay dia tsy adinoko izay fa filazantsara entiko toriny etsy. Aza mamorona ny tsy misy ary aza manafina ny misy tratra tsara ny olona amin'iny. Eo ampametsika. Ka izay tsy manana nefa misy ihany ihany. Sotonina paosy misy vola miraraka ihany. Hay latsaka ilay izy nefa tsy manana mety. Misy olona mandainga ary izany no tiany Jaona apôstola izay. Raha zanak'Andriamanitra ny olona tsy mety tsara velatsia, raha zanak'Andriamanitra ny olona tsy mandainga. Fa ianao kosa antsoin'Andriamanitra hanana an'izany faharetana, fitiavana eo amin'ny asan'Andriamanitra, indrindra ny fisikiranao amin'ny tenin'Andriamanitra izany. Ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra ao amintsika rehetra ny fahasoavany sy ny famondram-pony. Amen.